Raha izay ny fanatanjahantena na ny hoe fifananana atao ivelan'ny kianja dia ivadika kely tsika ao anatin'ny hoe fifananana atao any anaty kianja ny taranja volleyball no tiana resahana ao anatin'izany dia nifarana tamin'ny sabotsy maraina teo ny hetsika fifananana nikarakarain'ny fédération malagasy ny taranja volley nampitondraina izy ireo ny anarany hoe coupe de la fédération ny équipe-ny gendarmerie na ny GNVB no nibatan'ny amboara ho an'ny sokajy lehilahy ny équipe Cité Photo kosa no nibata izany ho an'ny sokajy vavy tsaro mariana fa tanjona atao anatin'ny fikarakarana ity coupe de la fédération ity ny itily ireo mpilalao mendrika sy kalaza andrafitra ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ity taranja volley ity ka hiditra ao anatin'ny ekipa pirenena hiady an'izany hoe lalaon'ny nosy hiaro ny voninahim pirenena mandritra ny lalaon'ny nosy amin'ity taona ity izay atao any amin'ny nosy ravavy any La Réunion any. Toy tamin'ny fiadina ny tompon-daka national taona 2024 farany teo dia ny ekipan'ny Cité Photo teo amin'ny vehivavy sy ny ekipan'ny GNVB teo amin'ny lehilahy no nandrombaka ny anaram-boninahitra tamin'ny fiadinan'ny amboaran'ny fédération ny taranja volleyball. Teo amin'ny sokajy zazavavy aloha dia nazava ny fandresena tamin'ny seta 3-0 azon'ny Cité Photo nanoloana ny AMVB tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena omaly maraina. Nanarak'izay dia tany amin'ny tie break vao nivoaka ho mpandresy ny ekipan'ny GNVB nanoloana ny ekipan'ny Tiavo. Efa nitarika tamin'ny seta 2-0 anefa ny ekipan'ny Tiavo izay vao notratrariny ekipan'ny Gendarmerie Pirenena. Tanjon'ny fédération sy ny ekipa teknika ao aminy tamin'ny fikarakarana ity hetsika ity moa ny itily ireo mpilalao sy mpanazatra mendrika andrafitra ny ekipa pirenena malagasy andeha hiatrika ny lalaon'ny nosy atao any La Réunion. Ny coupe zany izay tanterahana amin'izao fotoana izao amin'ny tonga amin'ny dingana famarana antsika dia tanjona voalohany indrindra dia natao mihitsy isivanana ireo sangany isotenantsika any amin'ny Jeux des Îles. Manarak'izay ny toy izao dia isy ny regroupement izay ho atao manomboka amin'ny latsinainy. Misy regroupement atao manomboka amin'ny latsinainy mandritry ny 2 herinandro. Rehefa tapitra izay dia mivoaka eo ny tena isan'ireo mpilalao zany izay isotenantsika any La Réunion amin'ny Jeux des Îles. Misy aorinan'izay misy ihany koa ny regroupement deuxième regroupement izay atao amin'ny faraparan'ny volana mai izay nafarantsika mpilalao avy any ivelany eo mpikarakarana azy ny tenanay ambany mai ny atao hoe traikefa ho an'ireo ekipantsika dia mifara moa zany regroupement iarahana ministère dia ny anafarantsika indray mandeha amin'izay fotoana izay ny expert anankiray izay anome fiofanana ao alohan'ny fakanisana ny La Réunion. Taorin'ireo famaranana roa goavandreo ary dia nivoaka ny anaran'ireo mpilalao 5 lahy sy 5 vavy hiatrika ny fampifondronana voalohany izay ataony 20 aprily ka hatramin'ny 3 mai. Mpanazatra 5 kosa no hitantana ny ekipa pirenena dia i Etienne, Gildas, Ralem, José Dany ary Thierry. Mbola hotohizana amin'ny fampifondronana faharoa izay ataony 7 ka hatramin'ny 13 mai moa ny fanomanantena ho an'ny ekipa nasional taranja volley.